fa mahomby ary azombokatra ny fiaramiasan'ny fanjakana sy ny tsy miankina tikbus misa enina naparitahana ny internet any ambanivohitra no nomeny ny orinasa Orange Madagascar natolotra teo anivon'ny ministeran'ny posta sy ny fifandraisan-davitra izay tompona andraikitra isahana izany. Rostina Mirella Nandriana Razafondramaro no nanangona ny vaovao. Tafiditra ao anatin'ny fanatratrarana ny tanjon'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina dia ny fanapariahana ny internet manerana ny nosy no namoronana ity tikbus ity. Fiara-miasan'ny Orange Madagascar sy ny ministeran'ny posta sy ny fifandraisan-davitra natao mba ahafahan'ny malagasy any ambanivohitra misitraka ny fandrosoan'ny teknôlôjia vaovao. Mahatsara azy dia hoe afaka mivezivezy na amin'ny toerana faran'izay kely ary zany ao anatinao ny matériel informatique rehetra, ny numérique rehetra, dia mampianatra indrindra ny tanora amolaka zany teknôlôjia avy lenta zany. Le izy dia fampitovizana lenta, zany hoe égalité des chances ho an'ny rehetra. Fa tsy hoe tsika andrenivohitra ihany no misitraka zany hoe fampiroboroboana ny kajy mirindra zany. Fa ho any ambanivohitra mihitsy ireo bus ireo dia mampianatra ny olona hoe zao ny fandehana zany tao hoe kajy mirindra zany. Toerana enina eto Madagasikara aloha no anomboana ny fampiasana n'ity tikbus ity. Mamaim-poana iarahana amin'ny Orange Madagascar moa zany amin'le fanarahana dia anatin'le projet efa misy financement io zany dia ho an'ny vahoaka dia mamaim-poana io. Nomarihana tamin'ny fifanaovan-tsony fanamafisam-piara-miasa ity fanolorana ny tikbus ity. Ny ministeran'ny posta sy ny fifandraisan-davitra Maranty Jean de Dieu andaniny Benjarson tale général ny Orange Madagascar ankilany.